Ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny fandaminan'ny fiangonana revana dia ny alahady faharoa isika dia mianatra fotom-pinoana. Ny alahady fahatelo isika dia mianatra ny fampiarana ny maha-kristianina amin'ny fiainantsika andavanandro. Ary amin'ity anio ity isika ahoana moa aloha hevintsika mandritra ity volana ity? Mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Hianatra isika ny fiainan'ny olom-bovonjy. Ny fiainan'ny olom-bovonjy anankiray amin'ny fiainan'ny olom-bovonjy ny sakrameta. Amin'ny teny ity isika dia hianatra momba ny batisa. Dia ozy nareo hoe tsy efa filma efa nandeha ve izany? Azonareo ve ilay izy? Fa rehefa anontaniana nefa isika hoe inona marina moa izany atao hoe batisa dia tsy mahita fitsiko andray isika. Ka amin'ny teny ity ry havana dia andao hianatra momba ny batisa isika. Ho anareo katekomenina izay any tananareo satria manomboka raha hariva dia miditra ny katekomenina vaovao. Any tanana antsika rehetra izay hianatra katekomenina. Vao hiditra izany tonga avy amin'ny 2 ora. Hianatra katekomenina isika. Ny batisa. Ny ahoana marina moa izany batisa izany. Sy moa miresaka aminao akaiky izany batisa izany ohatr'izao izany. Alefa. Ao, samy miresaka ako nareo fa maiko. Inona atao hoe batisa? Ao. Sasany izany iray jereny mafy. Karangah. Mba samy mba miresaka hoe ndao ary. Ndao ary tika jery ny batisa. Nisy olona anankiray mba nanatrika batisa tsy kristianina fa avan'ilay atao batisa. Tsy kristianina izy fa nanotrona fotsiny. Rehefa tonga tao am-piangonana izy dia nahita an'ilay zaza nasiany pastera rano izy. Tena hita mihitsy hoe krizy eto Madagasikara. Tsy vitan'ireny aby mampandro azy tsisy rano angamba tany an-trano. Ary ilay fiangonana koa kahihatra ampandro ihany dia rano kely ohatran'iny mba nataony amin'ny lohan-janakay. Inona marina atao hoe batisa? Ndao ary. Ny batisa ry havako dia iray amin'ny dingam-piainana lovan'ny kristianina resy lahatra ho olom-baovao sy te hiaina ny fiainam-baovao. Tena dingam-piainana. Izay natokana ny teny teo hoe fiainan'ny olom-bovonjy izany. Dingam-piainana lovan'ny kristianina resy lahatra olom-baovao sy te hiaina ny fiainam-baovao. Ny batisa dia iray amin'ireo sakrameta 2 atolotry ny fiangonana. Firy ny sakrameta? Dia tsy te hahita izany rehefa mba anontanian'ny pasteur firy ny sakrameta rehefa iofanareo amin'ny batisa ry? 7. Azonareo ilay izy? Firy ny sakrameta? 2 izany ny antsika protestanta. Mampiomehy be izany mparay fanasan'ny tompo. Rehefa anontaniana firy ny isan'ny sakrameta? Marina mba tadidiko izany pasteur. Firy ny sakrameta? 2 izany. Ndao ary mba anao tsiahakely momba ny sakrameta isika. Tsy hita ao amin'ny baiboly ny teny hoe sakrameta. Tsy hita ao izany amin'ny baibolitsika io. Na ny baiboly grika ihany koa izany na amin'ny teny hebreo. Tsy hita ao izany. Fa tenin'ny fiarahamonina io. Teny voambolana tsy kristianina io. Fa tenin'ny fiarahamonina teny io. Ohatran'ilay miteny hoe midorororo. Tsy hitanao hoe anaty dictionnaire izany. Fa pastera indray mba miteny an'izany. Fa ny ao anatin'ny dictionnaire na miteny paritra dia ny miroro. Miroro ina diany? Matory. Zay izany izy. Ka ny olona midorororo izany dia olona matory am-pitsanganana. Zay izany. Ka ny sacramentum, teny latina sacramentum dia tsy hita ao amin'ny baiboly. Taty aoriana io izany vao lasa nampiasain'ny fiangonana. Fa ny ao anatin'ny soratra masina kosa ny teny hita ao dia ny hoe mysterion. Mystère izany ry zanako. Ozy mopera. Ka ny dikan'ilay mystère. Mystère izany no hita ao mysterion ozy ny teny grika. Ny atao hoe mystère dia zava-miafina. Milaza zava-miafina. Tsisy fantatry ny olona rehetra fa olona vitsy spesialina ihany mahalala azy.
Ho antsika kristianina zao dia zava-miafina ho an'ny olona rehetra zany endresahako teo hoe atao batisy zany. Indri tsy ampy ny rano, nasiany rano ny lohan'ilay zaza, ino mba nampandro zaza, tsy fantatry ilay olona tsinona ny dika, fa isika rehetra dia mahafantatra azy amin'ny maha-kristianina atsika. Mistera zany. Entina ilazana ny zava-miafina, tsy ho fantatry ny olona tsy minona oviana ny sakremantomona, fa Andriamanitra kosa no manambara azy amintsika, ary ampahafantarin'Andriamanitra atsika izany noho ny fahasoavany sy ny famindrampony. Tsy ho takatritsika mihitsy zany fanambaran'Andriamanitra ny tenany zany raha tsy noho ny famindrampon'Andriamanitra. Sitrapony ihany rehefa tiany ampahafantarina atsika dia fantatritsika ilay izy. Ka ny misteriona zany dia milaza zava-miafina. Io zany no hevitrilay sakremantum amin'ny teny latina raha ny ao anatin'ny voateny ao anatin'ny baibolitsika no raisina. Fa raha mijeritsika hoe inona ary zany ny sakrameta ara-teolojia. Ny sakremantum mareva raha io teny latina io dia misy dikany anankiroa. Ny voalohany dia vola na zavatra apetraky ny olona miady eo amin'ny fitsarana mba hatao antoka. Tamin'izany vanim-potoana zany misy olona anankiroa miady dia samy mametraka ny volany eo ambony latabatry ny mpitsara eo, dia ilay mpitsara mitsara dia izay resy tonga dia lasa n'ilay anankiray ny volan'ny anankiray. Tsisy anaovana kolokolo mihitsy moa izay. Ohatran'ny mety ihany izay no ampiarina eto Madagasikara. Ohatran'ny mety ihany. Ao ianareo? Zay zany ilay izy. Caution, antoka. Ohatran'ireny manofa vilia ireny zany dia zay zany ilay izy. Misy vola alonao ka raha tsy vaky ilay vilia dia miverina aminao ilay vola. Ny faharoa kosa dia entina ilazana fanekena masina. Fifanekena masina, serment. Ho anareo skoto dia manatara eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Manao fanekena. Zay ilay izy. Serment. Ohatran'ny dekona manao fanekena. Ny moa resahako foana indraindray ho an'ny olona hoa. Rehefa ny olona izay ny manasanasa havany izay ka miakanjokanjo tsara. Ka eto anoloana eto aninona izy izay? Handainga izy izay. Izay zany ilay handainga indray izy izay manana. Fa tsy nareo zany tsy sika reto zany. Handainga izy izay. Fa ny antsika ny eto anoloana eto dia hanao fanekentsika. Fa ny antsatany zany malaza anazy aloha hanao izay hamaky baiboly isan'andro, inona mofinaina avy ary tsy hananana. Handainga izy izay. Fa ny antsika kristiana atao tsy mamasina, antsika tsy mandainga izany, fa hanao serment, hanao fanekena. Zay zany ilay izy. Ny dikany teny hoe sakremantum zany dia antoka sy fanekena. Ary hitantsika daholo zany na amin'ny sakrametan'ny fanasan'ny tompo na amin'ny batisa. Fa raha itsika ihany koa zany ny sakrameta, ty zany ianaran'ny katekomena ity ary mba tokony ho hain'ny mpandray fanasan'ny tompo tsy anjery. Raha mandray noty ianao dia ity mba tiako raisinao. Mampime be hoe ianao dekona ve anontany ianao tsy mahaiko inona zany maha-dekona anao. Sanatria ve mpandray fanasan'ny tompo anao tsy mahay an'ity mandinia tena. Ao ary ny sakrameta dia manambara ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso aseho amin'ny alalan'ny famantarana hita maso. Dao miaraka mamerina amiko ianareo isa roa telo. Ny sakrameta dia manambara ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso aseho amin'ny alalan'ny famantarana hita maso. Dia ndao ary mba ataontsika ilay izy amin'ilay tsy hita maso dia atao an'izao ny maso. Da amin'ilay hita maso atao an'izao indray ny maso. Ao ary. Isa roa telo. Ny sakrameta dia manambara ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso aseho amin'ny alalan'ny famantarana hita maso. Dia rehefa soavana indray batendray. Ao ary. Rehefa soavana. Isa roa telo. Ny sakrameta dia manambara ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso aseho amin'ny alalan'ny famantarana.
verina farany ary. Isa 2:3. Ny sakrameta dia manambara ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso, aseho amin'ny alalan'ny famantarana hita maso. Dia mba ianarana tsara izany izay. Ho alefako any anatin'ny compte-ny FJKM Matsimo Mahamasina any fampianarana ity dia mba ianaritsy enjery fa farafaratsy ho adininy zanakao katekomenina ianao. Misy sekoly alady ve ato? Sagana hoe sekoly alady teo. Sagana tola. Tsy sekoly alady. Ay. Ao. Adiny dada sineny rehefa tonga any an-trano. Zay mahazo mipetraka amin'izay nareo. Inona hoe ny dikany atao hoe sakrameta. Miaraka mamaly ary tsika. Ny sakrameta dia manambara ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso, aseho amin'ny alalan'ny famantarana hita maso. Azavaiko amin'izay misy fahasoavan'Andriamanitra be dia be tsy hita maso. Ohatra izany hoe famelan-keloka izany anga hitanareo maso izany. Izany tsy hitanareo maso fa iainana. Hitantsika manao akanjo mangamanga ve izany sa maintimainty. Fa ny hitantsika maso dia ilay famantarana iny ilay rano iny izany, ilay mofo sy ny divay. Izany izany no hitantsika maso. Fa ilay fahasoavan'Andriamanitra hitantsika be dia be, fa ilay famantarana iny izany no manambara azy. Izay izany ny atao hoe sakrameta. Andao amin'izay tsika hiditra amin'ny atao hoe batisa. Ny batisa dia avy amin'ny teny grika matoan-teny hoe baptizo, izay midika mitsoraka, ilay milomano ireny izany tonga dia mitso, dia mitranga any baptizo izay. Eto Madagasikara izany izao ny lalana avy ny orana dia ny tomobila rehefa mandeha makany Tego dia manao inona? Manao baptizo tonga dia mipitika ny rano. Baptizo indray izay, baptizo. Fa ineny rehefa mampandry zaza ao an-trano, tiriny ao anatin'ilay kovety iny ilay zaza, dia inona indray izay? Baptizo koa iny. Hory palita, tondrao rano aty fa hanao baptizo. Izany ilay izy. Mampandro izany ny dikan'iny, mampisitrika any anaty rano. Izay izany ilay izy. Izay ny dikany teny hoe baptizo. Dia ozy nareo hoe ahoana ary izany? Eny ary. Fa ny hevitry ny teny hoe baptizo dia mandro, milomano, diovina ao anaty rano, fa eo koa ny hoe miletika ao anaty rano, mandalo ao ambanin'ny rano. Izay izany ilay izy. Dia tadidinareo tsara izao tamin'ny andron'ny Noa, ny olona rehetra nanota dia niletika any anaty rano daholo ny olona rehetra, fa i Noa menakavy niaraka amin'ny biby tsiroaroa nandeha teny ambonin'ny rano. Baptizo izany. Hitanareo ihany koa ny zanak'Israely rehefa niampita ny ranomasina mena. Tena zavatra nitranga, nahisitry Mose sy ny tanany dia nanina ny ranomasina. Saraka ny ranomasina dia nandeha ny zanak'Israely, nakaty Mose sy ny ray ny tanany, baptizo letika tao anatin'ny taondray ry Farao sy ny maramilany. Mazava ve ny atao hoe baptizo? Ao dia ozy ny fiangonana sasany. Ny anareo tsisy, ny anareo rano kely ohatran'iny, fa ny anay ilay atsoboka any anaty rano iny izany no izy. Ny anareo izany tsisy rano kely fotsiny, tsodrano ireny tsodrano. Ka tsy ny abetsahany rano ny zava-dehibe. Inona tsy ninona ny zava-dehibe? Izy aloha tsy maintsy misy rano, zava-dehibe ny rano. Fa tsy ny abetsahany rano ny zava-dehibe. Ka hoe ndao amboarina atao piscine eto aloha eto, misy fiangonana manao an'izany mantsy. Da letika ao anatiny ao. Any manahirana amin'ireny ianao miletika ao anatiny ao, tsy hainao akory ilay tenen'ilay mpampanao batisa ao ambony anao izany, blep 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 ao anaty rano. Tsy hainao akory ilay tenen'ilay eo aloha, naran'i Jesosy maty alarobia. Tsy hainao akory. Amen. Izay izany ilay izy. Ka tsy ny abetsahany rano tamin'iny Covid iny, nisy sary tany amin'ny Facebook tany izy publication, hoe tsy mahazo mikasika olona izany. Dia ilay mopera amin'ny basy rano izany izy manao batisa an'ilay ohatr'izay ilay izy. Ka iny moa izany andro zareo any izany. Fa ny antsika izany zava-dehibe ny rano amin'ny batisa. Fa tsy ny abetsahany rano ny zava-dehibe. Io rano anatiny ao batisa tsy rano voasina io, fa rano tamin'ny paopy io.
zay zany io rano anaovana batisy io. Zay zany ny anankiray. Eny ary. Dia honandray ary ny toy. Zay le ndresana toy tsy ny fahabetsahan'ny rano ny zava-dehibe. Sy ny hoe tondrahana. Tratran'indray zany rano tonga dia matondraka ohatr'izay ve zany? Tsy zay akory ny zava-dehibe fa endrika ivelany ihany izany. Tadio fa tsy ny rano nampiasaina ny manadio fa ny rano Jesosy Kristy, fa famantarana ihany. Tsy hoe famantarana hita maso. Falinao 3 andro ary sisaony ary ange ny zanakao hitanao raha afaka ny fahotana. Azo vao maika feny fotaka ary. Azonareo ve zany resako zany? Ka zay zany zava-dehibe mihitsy hoe tsy ny rano nampiasaina akory ny manadio fa ny finoana ny Jesosy Kristy. Asan'ny fanahy masiny zany. Ny rano Jesosy Kristy no manadio antsika. Zany zany ry havana tena zava-dehibe zany hoe ny rano Jesosy Kristy no manadio antsika. Lasa ihany tsika ary. Inandray ary ny toy. Ny batisa ry havana dia mariky ny fanekena ataon'ny olona amin'Andriamanitra, ary mariky ny fanekena ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Fa tsarovy fa loharanon'ny fitahiana atolotr'Andriamanitra ho mariky ny fifamatoram-piainana amin'Andriamanitra sy ny olona ny batisa. Ary zava-dehibe zany. Zao ny tadidio eo amin'ny fotoana anaovana batisa no andraisana ny fanahy masina. Aiza hoe ny andraisana ny fanahy masina? Rehefa atao batisa zany na zaza na lehibe dia eo no mandray ny fanahy masina. Zay zany ngeza be zany zay. Neny zany atao raha naivy ny arivo ity nalisoa zany sao nandray ny fanahy masina izy tamin'ny 4 Desambra 1770 tao amin'ny FJKM Betela Fanasina Ambalavao ny Paris. Sasakalo io zany. Zany be izy. Nandray ny fanahy masina. Dasadalain'ny olona hoe any amin'ny FJKM any tsisy fanahy masina any. Fa rehefa lasa aty aminay ity nareo, aty misy ny fanahy masina. Dia lasa tokoa ivendrana. Azonareo moa izy? Mariny zany ozy vendrana. Mariny zany ozy vendrana. Aza dalain'ny olona amin'izany. Ny fotoana anaovana batisanao, teo anao nandray n'inona? Teo anao nandray ny fanahy masina. Zao zava no jerentsika fa misy batisa anankiray ao amin'ny soratra masina, ny batisan'ny Jaona. Ao amin'ny Mateo 7:1-10. Io zao hitanareo amin'ny sary io, Jaona manao batisan'ny Jesosy. Ny batisan'ny Jaona dia batisan'ny fibebahana. Batisan'ny inona hoe? Fibebahana. Mbola hianatra ny amin'ny atao hoe fibebahana tsika. Fa batisan'ny fibebahana ny batisan'ny Jaona. Tsy mitovy zany ny batisan'ny Jesosy Kristy sy ny batisan'ny Jaona. Batisan'ny Jaona zany ilay natsoboka tany anaty rano iny, fa Jesosy Kristy tsy nanatsoboka olona tany anaty rano zany. Sy mbola nisy zany rehefa nandreny zany tao Baiboly hoe Jesosy nanatsofoka olona tany anaty rano. Fa nisy an'izany hoe? Dikan'izany tsy mitovy ny batisan'ny Jaona sy ny batisan'ny Jesosy. Ny fibebahana dia fiverenana amin'Andriamanitra, fiovana, fiavaozana eo ambany fitarian'ny fanahy masina, fiovam-po anatona an'Andriamanitra ka hiala amin'ny ratsy fanao. Zay no atao hoe fibebahana. Arak'izany ary raha amezaka ny batisan'ny Jaona tsika dia mitaona ny olona hibebaka. Zay ny batisan'ny Jaona. Mitaona ny olona hiova ny fisaina, ny toetrany, ny fomba mampanaony. Zay no zava-dehibe tamin'ny batisan'ny Jaona. Zay no zava-dehibe hiala amin'ny ratsy fanaony. Zay no batisan'ny Jaona ry havana. Dia zao ihany koa voalaza amin'ny soratra masina moa zany, koa mamoaza vao mendriky ny fibebahana, ary aza manao anakapo hoe manany Abrahama ho rainay zay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Lioka 7:9. Mateo 7:9. Zany manko nobatize Stefana jiosy zany. Nenay zany rehefa navita batisan'ny Jaona zay tsisy masina nonay mihitsy tao ambonin'ny tany. Zay zany anjely latsaka fefana. Tsy zany ry havana.
Zay taranaka Abraham zay, taranaka Abraham zay. Ohatra tsika mba mirehireh hoe zay zanaky dadaberanay Vinerivo, zanaky ranay Vinerivo zay, zanaky ranay Vinerivo zay an. Tsy de zay loatra io ry havana. Jaona mpanao batisa, zareo tsara ny teny Jaona mpanao batisa ty fa endry be. Izaho te manao batisa nareo amin'ny rano amin'ny sibebahana, fa ilay avy ao aoriako mahery noho izaho ka tsy mendrika hitondra ny kapany azaho, izy manao batisa nareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eto zany tsisy tenen'ny Jaona eto hoe mirano fa fanahy masina sy ninona? Fanahy masina. Zava-dehibe zany fanahy masina zany ry havana. Da aza miady hevitra amin'ny rano foana zany. Hoe rano inona reo ovivy sa sirô sa ranom-potaka sa jirama sa loharano sa aza miady hevitra amin'izany. Aza miady hevitra amin'izany. 2 litra sa 2 litra sa piscine. Aza miady hevitra amin'izany akory. Fa zao ry havana, rano batisan'ny Jaona zany raha fitinina dia mariky ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra, mariky ny fiovam-po sy ovam-piainana ny batisan'ny Jaona. Fa andro amin'izay tsika hiverina ny batisan'i Jesosy Kristy. Zao no tadio manomboka eo amin'ny batisa eo ny dingam-piainan'ny mino. Manomboka raiza ny dingam-piainan'ny mino? Eo amin'ny batisa. Eo amin'ny batisa izy no nateraky ny rano sy ny fanahy. Eo izy zany no teraka. Eo ny teraka. Dia rehefa teraka izy manomboka eo ny fiainana. Ny talohan'izay zany efa maty izy. Eno tsara ty fanazavako ty. Zany ranay Vinerivo ty nalisoa zany dia nivoaka tany Akibon-drazay Alisoa Marta reniny tamin'ny 2 Mey 1790. Fa maty ranay Vinerivo ty nalisoa tamin'ny 4 Desambra sasakalina tamin'ny 26 alina. Madidiko hatramin'ny ora. Zany isorako ny dada Sineny nampahatsiahany zany. Tamin'ny 26 alina nalevina ranay Vinerivo ty nalisoa amin'ny batisa dia niara-belona amin'ny Jesosy Kristy indray. Teraka indray ranay Vinerivo ty nalisoa, nateraky ny rano sy ny fanahy. Oviana zany date d'anniversaire-ko 24 Desambra 1967. Fa le talohan'ny 24 Desambra 11 Mey hatramin'ny 24 Desambra dia efa maty ranay Vinerivo ty nalisoa, zanaky ranay Vinerivo Joseph Emesy Razay Alisoa Marta tamin'ny RAS. Azonareo zay tiako ambary zay. Ao ho an'izay tokony hatakatra azy. Dia manomboka ao zany ny fiainana amin'ny batisa, dia mandalo ny fahafatesana, dia mandalo ny fitsanganany tena maty, dia mitohy makany amin'ny fiainana mandrakizay. Raha tena zava-dehibe aminao ny nanaovana batisa anao, no nivoahanao tany Akibon'ny dada Sineny, dia izy ny tokony hanaovana fety. Nanaovana batisa anao. Fa misy amintsika reto zao tsy mba mahatsiaro akory oviana moa natao batisa, dada Sineny ity moa tsy nampahatsiako. Dia atao akory fa dia mamindra fo aminareo azonareo moa zany rezako zany dia tsy hita zay zany. Io zany dingam-piainan'ny mino ry havana. Ary ny antsoina hoe fahateraham-baovao dia manomboka eo amin'ny batisa. Dia iny le fiainam-baovao, iny le fiainam-baovao men'ny tompo ianao. Ianao izay vita batisa zany dia miaina ny fiainam-baovao. Sangany hoe ny tanan'izay miaina ny fiainam-baovao zany. Sangany niretsika menaka voavonjy. Mahafinaritra misy voavonjy nateraka indray miaina ny fiainam-baovao. Amara-parana ry havana. Ny olona toy inona no atao batisa? Ny olon-dehibe manolotra ny tenany ho an'ny tompo na le antsoina hoe anabatista. Rehefa ny lehibe zany ho antsika fijekema zany dia ekentsika daholo na batisan'ny zaza na batisan'ny lehibe. Ozy mantsy ny sasany hoe ka le zaza ane mbola tsy mahatsiaro teny, le zaza ane mbola tsy mahay mibebaka akory, le zaza ane.
tandremo tadidinareo tsara fa Jesosy Kristy tamin'ny toerana anankiray fanizina teo aminy teo ny olona andeha hositranina le marary tery lavitra be tery nisy mariary tsy mahatsiaro tena inconscient sady tsy mahay mibebaka ny tsy mahay mifono satria tsy mahatsiaro tena tery lavitra be tery fa nisy olona efa danandalo nandreny lazan'i Jesosy hoe manasitrana mbatain'izy efa da le marary lavahany tapitrano dia nampidininy aveny dia nositran'ny tompo le marary dia ozy ny tompo ny finoanareo efa da no maninona nasitrana azy. Izay no mahatonga antsika Efjekemy rehefa mitondra ny zaza tao batisa tsy mirohatra eto daholo akory ny zanakanadahany reny sy ny zanakanavaviny rainy sy ny tantinina maketo daholo tsy ianao va hiatoka ny finoany ireny fa le ray aman-dreny matoa manolotra n'izany izy dia efa finoany zay. Zay zany izany taizanioko za bebeniko bebeny bebeny zany tanina amin'izay rehefa ekenareo ve ny hanolotra n'ity zazy teo eny tompo izy tsy mitaiza azy akory bebeny any Fort Dauphin ve hitany zany ny aty Antananarivo dia efa manaiky farany andaingeo indray zany andaingeo zany zay le izy ka mila mitandrina tsika ho atsika Efjekemy zany ny batisany olon-dehibe hitatsika izany sy katekomena ny raisina tamin'ny lahady tsy maintsy mianatra katekomena dia atao batisa fa eken'ny Efjekemy koa ny batisany zaza na le antsoina hoe pedo batisa batisany zaza eken'ny Efjekemy zany ny zaza dia tsy maintsy miofana ny ray aman-dreniny ho atsika eto Atsimo Mahamasina ny ray aman-dreny dia miofana inefatra impiry hoe dia io aza mampita amin'olona any tamin'ny andron'ny pastera ihany na manko nenay tonga dia vavaka fotsiny dia vita azareo zany zany nenay rehefa pastera any nenay anankiray ihany dia vita ka samy manana fomba fitezany io ao anatin'ny fotodalàna sipitsipiky ny Efjekemy miofana ny ray aman-dreny ne ny sasany tonga dia avakavana ndao atao batisany aminay ndao atao batisany aminay tsy miofana akory tonga dia korasy mampandro zazy tika lasa baptise jo fotsiny azonareo ve le izy fa tsy maintsy maninona tsy maintsy miofana zay zany le izy ny ray aman-dreny manolotra an'izany amin'ny batisa dia miofana fa ny katekomena zay ho raisina ho mparay fanasan'ny tompo fa lesona ny raha teo moa zany dia tsy maintsy mianatra katekomena izy. Ndao rehevanao resantsika farany ny fahasoavana raisitsika amin'ny batisa araka nambarako tamin'ny famaritana dia izao hoe ny famaritana tao hoe batisa dia fandraisana ny fahasoavana Andriamanitra tsy hita maso aseho amin'ny alalany famantarana io fa tsy tadidy sady ndray verina ndray ary efa tsy tadidy fandraisana ny fahasoavana Andriamanitra tsy hita maso aseho amin'ny alalan'ny famantarana dia inona daholo ary lay fahasoavana be dia be tsy hita maso santionany reto riavana. Ny voalohany fahasoavana raisitsika amin'ny batisa dia fidirana ho isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra lasa mizaka ny zom-pirenen'ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra ny olona atao batisa atao taonjaka mizaka ny zom-pirenena izy ianao zaka ny zom-pirenen'ny fanjakan'ny lanitra zao lehilahy zao akoatran'izay zom-pirenena malagasy double nationalité zany ianao rehefa vita batisa tonton Elisy mana nationalité firy ianao roa farafahakeliny zany roa raha mbola misy nendreny malala moa dia rabaina soma tsara raha ohatra ka misy neny amerikana idray tombony reny fa lasa mizaka ny zom-pirenen'ny fanjakan'Andriamanitra isika rehefa tao batisa pony ny fanjakan'Andriamanitra fahasoavana zany ramby ianao ve zao no tenenina hoe ngava ty amin'ny ambasadiny Etats-Unis ianao fa ianao dia mizaka ny zom-pirenena amerikana oy manao rakom-pisaorana eto amin'ny lady izay le izy. Faharoa fahasoavana isitrahana faharoa lalana izorana ho amin'ny famonjena ny batisa fa tsy famonjena ny batisa averiko tsy famonjena ny batisa
fa fiainan'ny olom-bovonjy. Ny olom-bovonjy zany dia miaina ny batisa. So misy mieritreritra hoe atao batisa malaky le fa sao dia maty. Za manko zao manahirana ny olona. Atao malaky le batisa maty io, maty. Atao batisa malaky. Ka tsy hody faty akory ny batisa. Misy ray aman-dreny adaladala manao an'izany marary le zanany. Pastera, mety vera atao batisa zao zanako. Zay le amin'ny avantsika katolika batisa kameana. Fa ho antsika protestanta dia tsy famonjena akory ny batisa. Zay mazany izay mino sy atao batisa no vonjena. Fa fiainan'ny olom-bovonjy ny batisa. Fandresahana teo fandraisana ny fanahy masina ny batisa. Izaho efa nanao batisanareo amin'ny rano, fa Jesosy kosa nanao batisanareo amin'ny fanahy masina. Fa anisan'ny fahasoavana isitrahantsika amin'ny batisa koa dia ny fanadiovana sy famelan-keloka. Hamarin'Andriamanitra amin'ny finoana isika. Tsy afa-misaraka zany ny batisa sy ny finoana. Ary tadidio ry havana fa ireo sakramenta roa reo, ny batisa dia indray mandeha tsy miverina. Impiry tsy miverina? Indray mandeha. Rehefa natao batisa tany amin'ny katolika dia tsy averina aty amin'ny FJKM, tsy averina any amin'ny loterianina, tsy averina any amin'ny anglikana. Fa tsy maintsy natao tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Voalaza ao Mateo 7:20 raha teo moa zany, 9:7-10. Manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Fa tsy amin'ny anaran'ny Jesosy rerina, amin'ny anaran'ny fanahy masina rerina, amin'ny anaran'Andriamanitra irery. Dikan'izany anisan'ny fahasoavana raisina ny batisa ny fanadiovana, ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra atsika. Ny manaraka ry havana, anisan'ny fahasoavana raisitsika dia fandresantsika teo ny fahateraham-baovao sy ny fiainam-baovao men'Andriamanitra atsika. Rehefa atao batisa zany sika dia sady mandova ny fitsanganana, misitraka ny fitsanganana amin'ny maty no mandova ny fiainana mandrakizay. Zany ny rehafana mba mahafinaritra zany. Romanina 9:4. Fa mitafy an'i Kristy koa ny olona atao batisa dia mitafy an'i Kristy. Dia io le miara-maty amin'ny Kristy dia miara-belona aminy koa. Romanina 9:3-4. Tsarovy ry havana, fahasoavana lehibe omen'Andriamanitra ny vita batisa ny fitsanganana amin'ny maty. Fa ity misy beatification. Tandremo. Ina indray ary nanaovana hoe tandremo. Tsy sertifikana diplôma ny batisa. Nazy diplôma, tia ny diplômako voalohany batisa. Zay vao CPE. Tsy diplôma io. Tsy diplôma. Tsy passeport koa io. Nazy passeport, visa. Sady passeport tia ny visa maka any an-danitra. Tonga dia any an-danitra. Tsy zay ry havana. Tsy afa-misaraka amin'ny finoana ny batisa mba hisitrahana ny famonjena, hiainana ny famonjena atolotr'Andriamanitra. Indray mandeha tsy miverina ny batisa fa tsy averimberina ozy ateo. Ary atao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina ny batisa. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.